mivavaka isika. Tompo, raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao dia tsy tanteraka ny famonjenanay ary tsy afaka mandova ny fiainana mandrakizay zahay. Ampianaro ary izay atsapa izany alebiazany nitsanganana tamin'ny maty izany ka hivavaka mandrakariva aminao ary inanao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana zavavaka izany. Amen. Ry isika lalady malala, ho aminareo rehetra ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay omenantsika indray amin'izao alahady faha 4 manaraka ny Trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsarany Lioka. Lioka 20 andininy fa 7 hatramin'ny andininy fa 40 azafady. Lioka 20 andininy fa 7 hatramin'ny andininy fa 40. Toy izao no fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny sasany tamin'ny Sadoseo izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty dia nanantona ka nanontany azy hoe, mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manandralahy maty-momba ka mbola velona ny vadiny maty dia aoka ny rahalahy nampakatra ny ravehivavy ka hiteraka hamelomaso ny rahalahiny. Koa nisy 7 rahalahy ary ny zokiny napakabady dia maty-momba, ary ny faharoa sy ny fahatelo koa napakatra azy, ary tahaka izany avokoa no nataony 7 rahalahy nefa maty-momba avokoa izy, ary farany dia maty koa ravehivavy. Koa amin'ny fitsanganan'ny maty ho vadin'iza moa ravehivavy, fa samy efa nanambady azy avokoa izy 7 rahalahy. Ary Jesosy nanao taminy hoe, ny zanak'izao fiainana izao dia mampakabady sady avoaka ampakarina, fa izay atao mendrika azo izany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty kosa tsy mba mampakabady na avoaka ampakarina. Ary tsy mety maty intsony izy fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaka ny fitsanganan'ny maty. Ary Mosesy aza nanambara teo amin'ilay teniny milaza ny voaroy fa atsangana ny maty raha nilaza an Jehova hoe, Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakob. Fa izy tsy mba Andriamanitra maty fa amin'ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ary ny mpanoradalana sasany namalaka nanao hoe, mpampianatro, marina izay nilazainao, fa tsy nisy sahy nanontany azy intsony ireo. Amen. Misy olona tamin'ny andron'i Jesosy atao hoe Sadoseo, olona mpitondra fivavahana ireo dia tsy mino hoe misy zany fitsanganan'ny maty zany. Ho antsika amin'izao fotoana izao mety moramora ny mino an'izany satria zavatra efa nampianarina antsika izany, fa ho azy ireo dia sarotra izany. Inona ny antony? Ny boky tao amin'ny Baiboly mivakiny dia ny Genesisy, Exodosy, Levitikosy, Nomery ary Deuteronomia, ireo atsotsika hoe Pentateuka na bokin'ny lalàna. Ireo ihany, tsy nanan'izany Salamo zany, tsy nanan'izany Salamo zany izy, tsy namaky an'izany Isaia zany, tsy namaky an'izany Daniel zany izy. Misy ihany ireo boky ireo fa izy mihitsy no tsy mamaky. Vokany dia hitantsika tsara, tsy ampy fahalalana izy. Lasa tsy nekeno misy zany fitsanganan'ny maty zany. Dia namandrika an Jesosy izy teto, satria tsy misy zany fitsanganan'ny maty zany aminazy dia lasa ny sainy no mitondra azy. Dia misy fomba tamin'izany fotoana izany hoe raha ohatra ka hoe misy olona manambady ka maty izy, lehilahy io, dia ny rahalahy indray no manambady an'le vehivavy io. Ny antony tamin'izany fotoana izany dia mba hitohizany taranaka sy hitohizany resaka lova izany. Amin'izao fotoana izao tsy dia fanao intsony izany satria tsy dia ilaina firy intsony izany. Dia izao, raha ohatra hoe 7 ariza rahalahy dia maty dia nanambady an'le vehivavy io daholo, tsy olana ho azany tamin'izany fa fomba fanao mihitsiny dia rehefa hitsangana amin'ny maty dia iza rony ny vadiny satria tapitra nanambady azy daholo izy 7. Dia hitantsika amin'izany fa mizavatra tsy mitombina, mizavatra tsy ampy aminazy satria izao nampianarina antsika hoe rehefa mitsangana amin'ny maty dia tsy misy an'izany fanambady zany intsony satria nahoana ho levona ity nofony mety loha ity. Rehefa mitsangana amin'ny maty isika, rehefa mahazo fiainana tsy mety nona intsony, tsy mahatsiaro mijaly intsony, tsy ohatry ny fiainantsika eto an-tany intsony, fa feno fiadanana isika.
ka aminao izay feny fiadanana zay dia tsy misy fijaliana tsapa intsony, tsy misy mifanambady, tsy misy niteraka intsony, fa efa vatana vaovao, tsy ity vatana mampijaly atsika ity intsony no hoany. Zay tsy takatry reto sady tsy reto satria boky 5 ao amin'ny baiboly ihany no nampiasaindry zareo. Inona ny tikambara? Raha ohatra ka hoe mijery ny soratra masina isika ka ampahany ihany no ijery atsika azy, dia lasa manao tahaka ny reto sady tsy reto isika, lasa manao fampianarana tsy izy. Amin'izao fotoana izao dia maromaro koa manao ny tahaka ny reto sady tsy reto. Mety hoe olona manodidina antsika eo izany, mety isika ireo mihitsy ary rehefa mandinika ny baiboly ity koa dia mitandrema ary. Ohatra zao, mino fa amintsika ireo zao efa nisy nanao an'le hoe etỳ tany takiny any an-danitra, hoe ny etỳ tany mitovy amin'ny any an-danitra, kanefa adinintsika le teny teo aloha hoe atao aneny, ina hoe atao aneny sitraponao etỳ tany takiny any an-danitra, fa tsy hoe le etỳ tany takiny any an-danitra fotsiny raha tsika dia lasa ny hoe mitovy ny any an-danitra sy etỳ tany, zay fatatsika fa diso be izany. Ary marobe amin'izao fotoana izao ny mivoy fampianarana diso vokatry le fangalana teny ampampahany ohatran'izany. Misy zao miteny hoe Jesosy dia olona ihany fa tsy Andriamanitra. Tena fototry ny finoantsika izany fa aza tino ka raha mitentsika hoe Jesosy dia olona ihany fa tsy Andriamanitra dia tsy tanteraka tokoa ny famonjetsika. Fa raha mandinika amin'ny baiboly ray manontolo isika dia hita fa Jesosy dia sady Andriamanitra ny olona feno. Any ampianarantsika any zao mety misy olona mivoy hoe tsy izy le tsika mivavaka lahady io. Ny antony dia satria ampahan'ny soratra masina ihany jereny. Dia mila mitandrina isika resaka olonady malala. Rehefa mandinika ny baiboly dia ny baiboly ray manontolo, eno tsara ny ampianaran'ny pastora antsika any, eno tsara ny zavatra ampianaran'ny mpamandry resaka olonady antsika any. Fa aza zay zavatra manaitaitra tenen'ireo namantsika atsika no aoka hoenotsika. Fa manjary manao tahaka an'ireto sady seho ireto. Any erinantsika efa lehibe amin'izay, mety efa lehibe dia afa mandinika ny soratra masina tsara, dia manontany tsara ny lehibe ao amintsika, fa aza mandeha araka ny fahazarantsika ihany. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana ny vampifany masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotranao indray zay ry Tompo fa nahazo izany teny izany. Ampianarina ry izay azoto andinika ny teninao mandraka hariva, tsy araka ny sitraponay fa araka izay andaharanao izany. Amin'ny anaran'ny mavonjy no anaovana san'irina rangatana izany vavaka izany. Amen. Fifalina sy fiomby fandrilay misy Surai fireny zokizandry abana Fikaretrivao arakanary Avainy afaliana Fandroe malaza ny androany Fa Jesosy no teraka Wasana Etrika afaka Fizilay panabutra Etrika afaka Kaupil siklera Sausiana Etriza Suzaza, no teraka Wasana
Anjupa Munzim. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, si tu n'étais pas ressuscité, nous n'aurons pas eu ton salut. Nous n'aurons pas eu la vie éternelle. Apprenons à partir d'aujourd'hui à ressentir la valeur de ta résurrection que tu as fait pour nous. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 24e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 20, verset 27 au verset 40. Luc chapitre 20, verset 27 au verset 40. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment que les morts ne reviendront pas à la vie. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. « Maître, Moïse nous a donné ce commandement écrit. Si un homme marié qui a un frère meurt sans avoir eu d'enfant, il faut que son frère épouse la veuve et qu'il ait des enfants avec elle pour celui qui est mort. Or, il y avait une fois 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser d'enfant. Le deuxième épousa la veuve, puis le troisième. Il en fut de même pour tous les 7, qui moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Au jour où les morts reviendront à la vie, de qui sera-t-elle donc la femme? Car tous les 7 l'ont eue comme épouse. Jésus leur répondit. Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de revenir à la mort à la vie, de vivre dans le monde à venir, ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir. Ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, car ils sont revenus à la vie. Moïse indique clairement que les morts reviendront à la vie. Dans le passage qui parle du buisson en flammes, il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu ajouta Jésus est le Dieu d'hommes vivants et non de morts, car tous sont vivants pour lui. Quelques maîtres de la loi prirent alors la parole et lui dirent « Tu as bien parlé, maître », car il n'osait plus lui poser d'autres questions. Amen. Les Sadducéens étaient un parti politique au temps de Jésus. Et comme vous pouvez le voir, ils ne croyaient pas en la résurrection, du retour à la vie des morts. Pourquoi? Eh bien parce que dans leur Bible, il n'y avait que le livre de la Genèse, de l'Exode, de Lévitique, du Nombre et de Deutéronome. Ils n'avaient pas les livres des psaumes, ils n'avaient pas les livres d'Ésaïe, ils n'avaient pas les livres de Daniel. Au fait, ils avaient ces livres-là, mais ils ne les acceptaient pas. Ils ne reconnaissaient que les 5 premiers livres, les livres de la loi. Ils n'acceptaient que ces livres-là. Alors, comme vous pouvez le voir, puisque ils ne possédaient que quelques livres, ils ne lisaient que quelques livres, il y avait un handicap dans leurs enseignements. Il y avait quelque chose qui manquait dans leurs enseignements. Résultat, ils ne croyaient pas en la résurrection. Ils ne croyaient pas aux morts qui reviendraient à la vie. Or, vous savez bien que pour nous, les chrétiens, c'est la base de notre foi. Car si Jésus n'a pas été ressuscité, il n'aurait pas accompli notre salut. Il nous aurait pas sauvés. Il nous aurait pas sauvés de la mort. Il nous aurait pas sauvés du péché. Il nous aurait pas sauvés du joug de Satan. Comme vous pouvez le voir alors, il faut lire la Bible en entier. Il faut lire, lorsqu'on étudie la Bible, il faut étudier tout le contexte et tout ce qui va avec, pas seulement ce qui nous plaît. Parce que si nous faisons comme cela, on va faire comme les Sadducéens et on aura un enseignement avec un handicap. Nous, par exemple, il y a sûrement parmi vous il y a un petit verset dans la prière que Jésus nous a apprise que quelquefois on prend en partie et qu'on interprète à tort.
terre comme au ciel. Or, si on prend uniquement cette partie-là, on dira que la terre est comme au ciel, ce qui est tout à fait faux. Mais il faut regarder ce qui était écrit avant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il y a beaucoup de versets qu'on prend à tort comme cela. Alors il faut faire attention. Par exemple, il y a peut-être chez nous, dans notre école, des amis à nous qui disent que Jésus n'est qu'un homme, il n'est pas Dieu. Parce qu'ils regardent seulement quelques versets dans la Bible. Ils ne regardent pas la Bible entière. Or, nous, à l'école du dimanche, on nous apprend que Jésus est entièrement Dieu et entièrement homme. C'est également une des bases de notre foi. On nous apprend également que il y a peut-être également quelques-uns de nos amis qui disent que le dimanche n'est pas un jour férié. N'est pas un jour pour prier. Parce qu'ils ne regardent que une partie de la Bible. À partir d'aujourd'hui alors, lorsqu'on étudie la Bible, il faut l'étudier entièrement, pas uniquement dans les versets qui nous plaisent. Sinon, on va faire de faux enseignements. Vous pouvez demander les versets que vous ne comprenez pas à vos pasteurs ou à d'autres personnes dans votre église ou encore à vos parents à la maison ou à vos enseignants à l'école du dimanche. Mais ne les interprétez pas comme bon vous semble. Sinon, vous ferez de faux enseignements. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole. Nous te remercions pour le salut que tu nous as donné en acceptant d'être mort pour nous sur la croix et de nous avoir délivrés du péché et du joug de Satan. Apprends-nous alors à croire en toi, à croire en la résurrection que tu nous as fait et à lire toujours la Bible. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Sasatra, sikatili ya safatratra.
misaotra manokana ny vivamo ny tenako sy ny émission ilay kilalao hoe la voix d'or satria raha tsy nisy ny viva sy la voix d'or zany dia tsy nafantatra ny originantsika malagasy rehetrarehetra ary fantatra ny fientanam-potsika rehetrarehetra momba ny original eny daholo reny antso eny amin'ny aina manjery na ny eny amin'ny tambazotra faniritsika menakavy hoe tianohana tianampy ny original ary eto zany dia tena teny amintsika hoe tena minatohana mafy ny original sy ny fianakavia satria mampafantatra antsika fotsiny hoe dimy menada reo no zanaka ny papa sy mamany ao anatin'ny dimy menada zany dia anankiroa menada ny albinos amindreo izay hitantsika amin'ny sary eo moa zany izy menada kely anankiroa mila tohana mila fanampiana satria ny ray aman-drenireo dia azo atao hoe ray aman-dreny sahirana raha namangy an'izy menakavy maly tany an-tranondreo dia azo atao hoe trano 4 mètres sur 4 eo ny ipetrahandreo fito mianaka fandriana anankiray dia rehefa alany dia mametraka-po dia matory amin'ny tany tena anisan'ny mampalahelo dia mety hoe niezaka ny pampandreo nanamboatra io trano 3 mètres 5 sur 3 mètres 5 io trano vato fa ny varavarakely ny vitany fa ny varavarana tsy vita izay rehetrarehetra zany dia tiako atsapaintsika hoe aiza ho aiza ny toerana misy ny princessetsika io io originaltsika izay tena nanentana ny fotsika malagasy rehetrarehetra dia hoy zao hoe misy ny namantsika miteny hoe andao anao boatin-drakitra atsika dia alefa any an-dafy izy izay ngamba hitetika ilazana amintsika hoe tsy ny any an-dafy ny lara-pamery ray aman-dreny original sy original fa ny hoaviny io no aviny amin'ny hoe zaza te hianatra izy ary tena liana intelligente be original fa ny sekoly manana izay fahaizana satraika efa mampianatra azy ao amin'ilay clé mazay anany any isorana manokana fa ty zao zany sekoly hitanay manana izay traikefa zay aty Majunga fa raha ny école tsotra zany dia tsy afaka andrainy original mianada mihitsy satria tsy manana izay traikefa na ny fitaovana entina anabeazana azy zay ka zay zany no anisan'ny mahafaly ny gouverneur amin'izao fotoana hoe misy ny sekoly eto Mahajanga afaka mandray ny original misy oroko manokana amin'ny tale zay zavadray fa eo ihany koa ny talentany original dia tsy ho avelantsika angina fotsiny ihany na ho adino dia mazava zany fa hozaraintsika roa ny fotoanany original ny maraina dia ny ampianarana azy muzika sy ny hira ahafahany mamoaka sy mampivoatra zay talenta zay ary anome fahasambarana ho atsika zay eniny hira ny original ny orinany ny tampany ariva kosa dia hianatra izy ohatrany ankizy rehetrarehetra ihany koa ka ny faniritsika dia voka manana diplôme manam-pahaizana original sy mpanatalenta fantadaza ihany koa ka zay zany metako hoe zavatra fahafaliana be ho an'ny gouverneur androany nahitana zay vahaolana zay ka ho antsika rehetrarehetra zay ilay mpanahy te hanampy ny original zany misy aminareo nefa manana ny contact ny ray aman-dreny apio izy ireo zay tsy raha votsy raha ambony tanantsika any zay azo anampiana azy ireo na misehatry ny fivelomana zany na misehatra ny fianarana zany na misehatry ny kanto fa eto moa zany dia manambara ny gouverneur ny fomba ofisialy ary nazaoko fankatoavana ny ray aman-dreny fa ho mpiay ny original mianadany tenako manomboka androany amin'ny côté artistique moa dia fitentsika ho managerana original ihany koa zany gouverneur isorako manokana zokobe Eric Manana zay anisany voalohany na mbola tsy dia nivoaka loatra raha ny talentany original fa anisany voalohany teny hoe te hanampy azy amin'izay sehatry ny kanto zay dia misaotra antsika ho antsika artiste ihany koa zany namana zay efa nandefa antso sy nandefa feo ampitsika izy fa eto kosa zany dia mazava ho azy fa zavatra kanto mifandraika amin'ny taona sy mahakizy ny original no hanapitsika azy amin'izay sehatry ny kanto zay dia ny fampianarana zay afaka mifandraika amin'ny toe-batany original ihany koa ny hanapitsika azy fisaorana lehibe ny monsieur le gouverneur andalako ny sekoly manokana eto sekoly mampiaty Mahajanga sekoly manapidendo zaza manana pianina zava-dehibe ho anay tokosom-pandalana zao ary fahainonay hoe ho avy ety aminay original dia vony zahay any andeha anazy ary vony ihany koa zahay hampita ny fahalalana aminazy asika faly miarahaba antsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity Dauphin Mara no anarako zanaky ny fiangonana loteranina malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany
ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatrasa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Vitana ire u bibi kelika achamini elefant kamperi kama hateiza. Anarako dia Rasafitra Vola Gilda eto amin'ny filevana Amborovy fitandremana Ambalika fiangonana Ambalika eto toerana amin'izao misy fivoriana zao. Ny andraikitro ato amin'ny fiangonana misy anay raha amin'ny fiangonana dia secrétaire voalohany ao amin'ny fiangonana Ambalika aho. Ankoatra izay koa dia mpitarika tanora chef de chœur na leader choice ato amin'ny FLM ao. Efa hatry ny 2010 no nitazonako an'io tanora ireo ary efa betsaka tena betsaka efa tsy ato amin'ny faritra Amborovy ihany fa misy synodam-paritany roa synodam-paritany Bohina Mahajanga ny anankiray izay misy ahy zao dia synodam-paritany Melaky koa be dia be ny chorale ny isan'ny hirany efa noforoko efa mihoatra ny 100 mahery ihany hatrizay hatramin'izao fa mihoatra efa tsy voaisetsony zany fa ny mampalahelo aminazy zany maro amin'ireny hira ireny miparitaka any lavitra any dia tsy mivoatra maro ny tsy vita playback matetika koa ny chorale ambanivohitra koa ny mihira azy dia mbola tsy afaka tsy ampy le hery ampelantanako zany mba ahafahako manampy izy ireny koa zany be dia be ny hira misy tokoa ny hafatra voalohany ry mpamoron-kira namana tadio fa itsika dia zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy arak'izay aoka ny tonon-kiratsika tsy hivaona tsy hiala amin'ny fotom-pinoana fiangonana Luterana Malagasy. Ny manaraka izay rehefa mamorona hira isika io dadio fa fanahy no miteny tsy misy mahavoafetra hoe zao atao zao ny ataovy fa misy ihany koa ny hoe fifampizarana traikefa ilaina koa ny fifampizarana traikefa ho an'ny namana izay mbola atao hoe zandry na mbola tsy mahalala. Yeah.
sisi yafaty maike evolution tsamsoma asetratrana vota magnefa Jesosy raiky avaoro afaka nampianao de mizao Jesosy raiky avaoro afaka nampianao de mizao tandriny soro antsony maike mikeke mulia izao Uliariaba, uliariende Jesosy mandinena uefela yela tukua izauka Uliariaba, uliariende Jesosy mandinena uefela yela tukua izauka Jesosy mandinena wafianipulia malakiza Jesosy mandinena Jesosy mandinena Jesosy mandinena wafianipulia malakiza Jesosy mandinena Jesosy mandinena Jesosy mandinena wafianipulia malakiza Jesosy mandinena Jesosy mandinena Jesosy mandinena wafianipulia malakiza Aiye 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 Jesosy mandinena uefela yela tukua izauka Sasuan mangandua amnifnone Sasuan mangandua amnifnone Sasuan mangandua amnifnone Sasuan mangandua amnifnone Sametini mangandua amzetpone Sametini mangandua amzetpone Sametini mangandua amzetpone Sametini mangandua amzetpone Sasuan mangandua amnifnone Sasuan mangandua amnifnone Sasuan mangandua amnifnone Sasuan mangandua amnifnone Kotamete mangandua amzetpona Samete mangandua amzetpona Samete mangandua amzetpona Samete mangandua amzetpona Generação não tem
Sasoany manandro amin'ny finana Sasoany manandro amin'ny finone Sasoany manandro amin'ny finana Sametiny manandro amin'ny setipone Sametiny manandro amin'ny setipona Sametiny manandro amin'ny setipone Sametiny manandro amin'ny setipona Safia Re la lau fate Rasaniu de tena sampia Yanjano fa mafate Tandrai rakut safe Re la lau fate Rasaniu de tena sampia Yanjano fa mafate Sabasue Sasoany manandro amin'ny finone Sasoany manandro amin'ny finana Sasoany manandro amin'ny finone Sasoany manandro amin'ny finana Sametiny manandro amin'ny setipone Sametiny manandro amin'ny setipona Sametiny manandro amin'ny setipone Sametiny manandro amin'ny setipona
rasia fisanino danaje Kristy ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara Hapa